Mifamotoana amin'ny Jesoa Kristy. Anio fa fitony volana aogositra. Tsy hitondra fiadanana ho anao ny mahatakatra ny zavatra rehetra. Izany no antony angatahako anao hatoky amin'ny fonao rehetra ary tsy hiankina amin'ny fahaizanao. Maniry mafy ny olombelona mba hanakatra ny zavatra rehetra azahoany toky, fa izy no miandraikitra ny fiainany. Ahitana andian'olana tsy ankijanona izao tontolo izao. Raha vao mavahana kiray ianao dia mitranga koa ny hafa miantsy anao. Tena tsy maharitra ela ny fahafahanao nantenay. Misafotofoto ny fanahinao miezaka hafantatra fa tsy mitady ny rahanao amiko. Tsy hafa nahita fiadanana i Solomonina, ilay indrindra tamin'ny olombelona. Ny fahatakara-tsaina lehibe dia nifara tamin'ny fiheverana ho zavatra tsy mari-potitra, fa leony mitondra fivelarana. Very lalana sy nanaraka ny sitrapon'ny vehivavy vadiny tamin'ny fanompoana ny sampon'izy ireo no niafarany. Tsy tanjona saritakarina, miafina any amin'ny ivon'ny lalana mifaningontsingotra ny fiadanako. Manafy ianao mandrakariva izy raha ny marina, satria tsy afaka misaraka amin'ny fanatriako. Ho tsapanao izany rehefa fantoka ao amiko ny fijerinao. Ho abolana 7 15 ka hatramin'ny 10 matoky ny tompo amin'ny fonao manontolo, fa aza miantehatra amin'ny fahakinga-tsainao. Mieke azy amin'izay rehetra alehanao dia atoriny ianao ny soritra arainao. Romanina 5:1 no ny finoana ary dia tonga olo maro ny eo mason'Andriamanitra isika, sady efa mihavana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesoa Kristy tompontsika. Tesalonianina 2:7-9. Ny tompo loha ranom-piadanana ne anomenareo fiadanana mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Ombanareo rehetra ne ny tompo. Amen.